Samba hita fahasalamana. Salama tsara mamsotro. Misy hetsika lehibe mikasika ny vehivavy eto, ianao nanisan'ny fikarakaran'ilay izy mba fitipitiana aminay. Topokevitra zany a 17 heures fa misy vehivavy eo amin'ny 3 eo no miara-nongonantoko miaraka mikarakara sy nanomana an'izy ity zany. Ny ankamaroan'izy ireo moa dia femme engagée hoy ny vazaha izay ao anatina solution maromaro misy izy ao tsy voatanisako eto daholo fa misy saorana be lehibe zareo parce que ils ont joué le jeu quoi. Donc izay rehetrarehetra zay a izay le fiaraha-misalaha zay a izay firaisakina zay no nahatrotrosa sy nalavorary anaty fotoana lehibe androany. Mila fotoana maritra ve manomana an'izao hetsika izao sa zavatra fohifohy? Satria betsaka ilay olona ary betsaka ny fikambanana hita. Teo amin'ny ray volana teo zay no nanomboka nanomananay azy a. Dia teo amin'ny 2 heures teo zany miakatra vitesse supérieure. Ilay izy moa samy mizarazara tamin'ny fanomanana azy, samy nanana ny nanomana ny atelier sy ny zavatra ho aseho eto. Dia ny logistika zany no nentinay avy tamin'ny tanora malagasy atao anatin'izay fanomanana sy fikarakarana izay. Hitako misy fikambanana avy any lavitra, avy any Toulouse misy tonga teto? Misy consultante en éducation nanao aller retour nandeha fiaramanidina teo nanazavazava ny resaka fanabeazana teo zany ny azo ny thème ny resaka hoe ny monoparentalité ao anatin'ny société malagasy. Dia misy anankiray koa eo zao amin'ny avenir Bevatra izay avy any Lyon dia tonga avy any Lyon koa dia andeha hody androany ihany koa ka misaotra betsaka an'izy ireo satria lavidavitra ihany Lyon sy Toulouse zay raha hoeto Paris fa izay moa hoe andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy miaraka misy firaisakina miaraka misalaha ka misaorana be lehibe amin'izy mianakavy. Alohan'ny amaranana sao dia misy hafatra manokana tianao ampitaina? Raha ny hafatra angamba ny tsotra e manana ny lanja ny vehivavy ary manana ny hery sy ny traikefa afaka hoentina amin'ny firenena ka hiezaka hatrany zany na fitondram-panjakana na isika lehilahy malagasy amin'ny toerana ireo vehivavy. Misaotra indrindra Monsieur Robert Sambahita amin'ity resaka fohy ity. Mafita be. Misaotra betsaka.